Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alahady maraina fa 12 volana May ity misaotra an'Andriamanitra isika fa nyfotosan'ny hery nandritra ny androny manokana ary tratra izao fotoana izay indray hanomboka ny herinandro isika dia ny tenin'Andriamanitra resintsika anio any hitondra Yesu famelombelomana ny tsirairay avy. Alohan'ny handiantsika mofinaina anio dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola velosaoranao izay ny fitahiana sy fitantananao anay. Misaotra ihany koa Tompo izay mamoa anay amin'izao marain'izao ary koa andraisan'ny teninao. Angataka aminao mbo anay mandrakariva ampitombo hatrany finoanay ary aok'izay anahaka anao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fiainana feno hery. Ilaina amin'ny Jaona 7:4 manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naneraka. Raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Amen. Ny fiainana kristianina dia tsy fanehoana fahalemem-panahy sy faharipo fanetsetena ary fahamoram-panahy fotsiny ihany. Mety hanana an'ireo toetra tsara sy sarobidy ireo ny olona anankiray kanefa malemy sy ketraka ary saika tsy mahasoa rehefa mihasarotra ny asa. Tsy manana fijery miabo sy tanjaka ny olona toy izany. Tsy hananany manko ny toetra entitra sy mijoro izay ahafahany manohitra ny ratsy sy hanao ny raharan'Andriamanitra mikery. Jesosy no ohatra ho antsika amin'ny zavatra rehetra. Tamin'ny fahazazany no nanombohan'ny fiainany tamin'ny fanampiany ny hafa. Nanao ny raharahany rainy izy tamin'ny 12 taonany ary maivany ny fahorian'ireo izay nanatona azy. Fa tsy mba nolaviny kosa izy ireo. Fantany ny fotsirairay, fantany izay tokony atao hanomezana izay ilain'izy ireo. Teny feno fitiavana noho ny loatra teo amin'ny molony mba hampahery sy hanohana ary hitondra fitahiana. Ary nataony teo alohan'ireo vahoaka maro tamin'ny alalan'ny teny tsotra ho takatry ny rehetra ny fitsipika lehibe ny fanjakan'Andriamanitra. Mpiasa tsy tia tena ary tsy misehoseho Jesosy. Tsy nitady laza na harena na koa fandokafana izy na koa nikatsaka an'izay mahafinaritra azy. Sy mba nialangalanga tamin'ny fiahiana sy ny andraikitra tokony atao izy. Tsy nialahalana izy, tsy niala andraikitra fa dia nanandray andraikitra mandrakariva ary teo anivon'ny ankamaroan'ireo izay mitonona ho mpanaradia azy. Vaovao isa-maraina ny fitakian'i Kristy ny fanompoantsika. Na toy inona na toy manao ahoana aza ny fahatanterahan'ny fanoloran-tenantsika fonitsika vao niova fo dia tsy hahasoa amin'ny inona mihitsy izany raha tsy havaozina isan'andro. Ny fanoloran-tena amin'ny fotoana ankehitriny kosa no vaovao tena izy ary ankasitran'Andriamanitra. Tsy manana herinandro, tsy manana ray volana hipetrahana eo tongotra Jesosy isika. Tsy antsika manko ny ampitso ary satria zavatra omenantsika izy ireny. Fa azontsika kosa ny asa ho azy amin'ny andro anio. Azo atao ny hamelatra eo ny alohan'ny drafitra ny tranontsika anio ka ny fomba fijeriny sy ny fanekeny izay zao andron'ny Jehovah izao ary ihany koa mba haneketsika an'izay niantson'Andriamanitra antsika mandrakariva. Irina indrindra mba hitombo hery ao amin'ny Tompo ianao, tsy hanao ampitso lava fa androany dia handray andraikitra ary hanavao mandrakariva ny fanoloran-tena teo amin'ny Kristy. Amen. Rainay malala tsara indrizan-danitro mbola velom-pisaoranao izahay amin'ny teninao izay nomenao anay anio, mangataka aminao izay mba ho havaozinao mandrakariva momba anay ka hanavao ny fanoloran-tena eto aminao izay ankehitriny aoka ny fanahinao masina nefa mba hiasa ao anatinay ka tsy mba haningo tenany amin'izao fiainana izao izay fa hikatsaka ny amin'ny fiainana mandrakizay satria fantatray fa lehibe lavitra no manao anay any an-danitra. Anaran'i Jesosy, amen. Salam
Alleluia.